Aiza Aiza. Commune Ambatomirahavavy. Aiza ny fivoaran'ny tanàna tao anatin'ny 20 taona farany. Manaraka ny lalam-pirenena voalohany miakandrefana hatrany ny diantsika amin'ity indray mitoraka ity. 8 kilometatra miala n'Antananarivo renivohitra no misy ny commune ambanivohitra Ambatomirahavavy. Amin'izao fotoana dia 4,904 ny mponina. Manana ny tantarany ihany koa izany Ambatomirahavavy izany. Misy an'ireo vato mitsangana roa mitovy no famantarana azy. Inona moa no tena ny andohan'ny anarana hoe Ambatomirahavavy? Miadana taloha ny nanarantany eto miadana. Satria ndray aman-drenin'izy ireo izay Mirahavavy zany atao hoe raha miadana. Ny sady vory tao rehefa atao. Dia teto zany izy tsena taloha, alatsinainy tsena teto. Dia raha misaka vady ozy nareo Mirahavavy satria efa tonga taona dia izay mba olona manan-karena mba alany an-tokantrano mba ekena. Dia taty afara moa zany mivarokena matoa mivarokena manan-karena zany. Dia nangatan'izy mirala vady izy Mirahavavy. Dia taty afara zany nentiny hoe mba hijery tany teo anaty Ndray aman-dreniny. Dia andrakitiny androany tsy miverina tsony. Dia nanozona mihitsy Ndray aman-dreniny atao hoe raha miadana io, hoe raha mpivarokena ka hivarokena eto dia ataoko mahita ny lozana izy. Fa raha ohatra kosa ka olona hoe hanao raharaha fa madina ary mariazy dia mahazo mandatsa-drà. Ary ny olona eto tsisy mitsarama amin'ny tanangady fa mandry tokoa hoe miadana. Fa olona avany Ametsefindra, Ambodramanga, Kianjamalaza, Antanety no mitsarameto ny tanangady. Fa mponina eto vitan'ilay kijorojoro fa misakafo ihany izy. Zay hoe miadana atao hoe miadana Ambatomirahavavy. Hitantaratra tao anatin'ny 10 taona farany no ireo mponina ny fihitaran'ny tanàna. Efa betsaka ireo mpiavy no manoro-ponenana ao Ambatomirahavavy amin'izao. Mbola tena ambanivohitra raha samy commune kosa i Ambatomirahavavy raha ny endrika fampandrosoana ny resahana. Tobim-pahasalamana iray ihany no mbola ao anatin'ity commune ity dia ny CSB2 namboarina tamin'ny taona 2004 eo akaikin'ny biron'ny zandarmariam-pirenena any an-toerana. Mpiasan'ny fahasalamana miisa 4 no miasa ao amin'ny CSB2 io. Iray mpitsabo ary 3 hafa paramède. Tsy dia mbola mahavantana ny mponina ao an-toerana loatra amin'ny ankapobeny ny mamonjy izany toeram-pitsaboana izany. Ity tovovavy iray ity izao monina ao amin'ny fokontany iray eo Ambatomirahavavy izy. Mitondra voka ary raha nambarany dia efa mihetsiketsika tamin'ny fotoana nandalovanay teny. Voasambana anefa izy no mamonjy izao CSB2 ao Ambatomirahavavy izao. Za zao voasovo mba hiteraka dia tsy haiko. Za zao voasovo ohatrany tsy dia ampiforma amina raharary ny vatako. Ny fahasalamana ho an'ny vahoaka sy ny fampianarana ny zaza malagasy no isan'ny fanohitra ho an'ny fampandrosoana. Aiza ny lafin'ny fampianarana sy fahasalamana io raha ny ao amin'ny commune ambanivohitra Ambatomirahavavy manokana. Ny resaka fahasalamana zany ny hita hoe mbola tsy ampy ankoatran'ny fampianarana. Hatreto aloha zany dia ny aretina andavanandro le fampahazon'ny olona tsotra ihany zany ny vita eto. Fa raha vao resaka aksidana ohatran'izany dia tsy maintsy alefa miakatra, na aretina mafimafy dia tsy maintsy alefa miakatra. Tena mampiavaka azy dia eo amin'ilay voly avitra zany, manga zany no tena hoe mampiavaka anazy, sy ny legioma isan-karazany, haricots verts, ny concombre sy ny hafa ohatr'izay zany. Ny sekolim-panjakana raha ny EPP zany dia misy 400. Ny fokontany moa 500 dia ny anankiray zany mbola tsy manana EPP. Lycée public moa dia anankiray ary ny CEG dia misy anankiroa. Tsy ampy. Tena ny salle de classe zany zao hita mihitsy hoe tena tsy ampy satria betsaka le taletsekoly no mitaraina amin'ilay tsy fampiny salle de classe. Amin'ireo EPP 420 ananan'ny commune, ny eo amin'ny fokontany Ambohidranomanga no tranainy indrindra satria efa niorina tany amin'ny taona 1790. Ny taona 1904 kosa izy no nohavaozina ka natao CEG ny tranon'ny EPP teo aloha. Ankehitriny mahazaka mpianatra 700 io EPP Ambohidranomanga io. Zanaky ny mponina ao amin'ny vohitra manodidina no mandranto fianarana ao.
nataonay CEG zany EPP taloha 5 taona lasa zay nanaovan'ny fondation bio anti-sekoly EPP centre de vie Ambatomirahavavy ty. Eto amin'ity fokontany ty zany dia misy vohitra maromaro, vohitra 12 dia any amin'ny 3 km ny farany. Any ambadika any zany mbola misy mpianatra vany mianatra eto amin'ity EPP Ambatomirahavavy ty ao anatin'ny fokontany Ambatomirahavavy ihany. Hatreto aloha dia mbola araky ny tenin'ny fanjakana dia 0 ariary eto amin'ny sekolinay dia efa fanta-pirenena moa zany fa zay 0 ariary zay dia miasa fotsiny aloha zao ny mpampianatra fa mbola miandry an'izay fandaminana fa amin'ny fitondram-panjakana. Ankoatra ny vokatra vary sy ny hanin-kotrana tahaka ny vomanga sy ny katsaka dia mampalaza izany Ambatomirahavavy izany ihany koa ny fisiana kareram-bato marobe saika manerana ny fokontany. Io no anisan'ny mitana ny laharana voalohany amin'ny fampidiram-bola ny kaomuna. Iray amin'ireo olona tazanay niasa vato tao amin'ny fokontany Ambohibato Ambatomirahavavy Noro. Renim-pianakaviana iray manantena, mananjanaka 3 mianadahy. Mianatra ny 2 amin'ireo zanany ary isan'andro izy dia miala ny tokantranony vao maraina hitady izay amelomana sy ampianarana ireo sombiny ainy. Miala ao an-trano amin'ny 7 dia miriva amin'ny 4 ohatr'izay foana isan'andro. Sakafon'ny ankizy andrahoina maraina dia lasa ny ankizy mianatra maraina moa za mikaramaty amin'ny pariva dia vato kapoanay eto afatra dia ny gamanta 540 ny iray gamanta. Ny tôbila Antananarivo maka aty. Mavita telo gamanta isan'andro ay. Zay zany mbola kely mihitsy dia efa niasa teto dia efa mikarama ohatr'izay foana. Ty avaty efa ventriventy be dia raha vao le efa venty be zany no kapohana dia any amin'ny tratra no vonjen'ilay izy. Manana faniriana hoe mba tia hiala hiasa amin'ity vato iny nefa tsy afaka tsisy asa hafa ankoatran'ity zany dia tsy maintsy hoe miafy an'ity mihitsy. Karazany irony vatolampy be voajanahary irony no trandrahan'ny mponina ao amin'ny kaomuna Ambatomirahavavy. Betsaka ny karazany azo avy amin'izany: ny malao, ny vatokely tahaka ny gravion, eny hatramin'ny akora fanaovana simenitra dia ao Ambatomirahavavy no ahitana izany avy amin'ireto vato trandrahan'ny mponina ireto. 10 taona ny asan'ity vato ty. Ava karazany beto zany miasa ny gravio daholo, ray manontolo. Dia anaovana fototra trano ny malao, fer plat, karazany jiaby zany ao daholo amin'izay vato zay. Azo anaovana fasa soma ny vato. Ohatran'ny ety aminay zao ty vato iny tena fivelomana ety. Ty Ambohibato mantsy malaza indrindra mihitsy zany ny Ambohibato. Vato fisaka zao ety lasa lavitra mihitsy. Le iandahana dorana amin'ny afo vato fisaka zany. Anaovan'ny olona fasana. Indray mba lafo miakatra amin'ny malao, indray midina ambany fa tena betsaka amin'ny mpanao trano. Fa betsaka zany ny ilana an'ilay vato batery, le tany miotsaka ireny dia anaovana an'ilay malao. Dia amin'iny izy miakatra zany fa betsaka le batery anaovana trano. Fa tsy mananona mora be amin'ny malao ety. Manana ny faniriany ho an'ny taranany ireo mponina mitrandraka vato ao Ambatomirahavavy. Izay no mahatonga azy ireo ilofo amin'ny fampidirana an-tsekolin'ny zanany na dia sahirana azy. Ty zao ny asa fambay fa ny tany amin'ny fianarana tsy nandalina dia tsy maintsy lasa ny avato. Ny ato amin'ny taranaka zany zao sisa mba ampianarina fa ohatranay tsy mahay taratasy dia mba ny taranaka sisa mba atao zay mba hay zay. Ianao zao amin'ny firy miala any an-trano dia amin'ny firy vao miverina? Amin'ny 8 sasany aho zao miala any an-trano. Amin'ny 5 mody. Na efa visaka dia miala. Mahavita firy isan'andro? Ho an'ny 100 isan'andro eo zany. No azo. Malao io. Fa tony zao mbola anaovana gravy io. Arakaraky ny mpikapoka zany io. Fa mazoto izy dia mahazo enirony gamanta barika tapaka. Tsy mazoto izy dia fa izy ihany tsy mahazo vola eo. Efa mivelatra amin'ny kaomuna manodidina ny kaomuna Ambatomirahavavy. Betsaka ny tantsaha ao an-toerany. Fa efa maro ihany koa ireo miasa amin'ny sehatra hafa izay mamonjy aty andrenivohitra isan'andro. Misy ny fiara fitateram-bahoaka
Miainga avy ao Ambatomirahavavy makeo Anosy eto Antananarivo. Aiza ho aiza ny momba ireo mpitatitra ireo manoloana ny alaviran-dalana. Izany hita hoe tsy mety e. Satria zany eo an'le frais mora. Ny olona tsisy. Toro-dimo ny vitanay isan'andro. Mandraparivo ny andro. Tsy azahoana satria ny gasoil 2 arivo sy iray ny aller-retour mo indraindray ianao tsy mahazo 2 arivo sy iray fa 15 000 arrivianao aty. Commune midadasika i Ambatomirahavavy na dia ambanivohitra aza. Tsy ampy ho an'ny vahoaka ao an-toerana nefa ny fotodrafitrasa manoloana ny fiazakazaky ny fandrosoana vokatry ny fisian'ireo mpiavy manorim-ponenanao. Mandraka ankehitriny, tsy mbola mahenika ny fokontany 520 akory ny famatsiana herinaratra. Vao ny 7 amin'ireo 520 ireo ihany no misy ny herinaratra vitsivitsy. Tsy mbola manana ny tsena ihany koa ny commune hatramin'izay fa vao andalam-panorenana raha ny nambaran'ny mpitantana. Tany amin'ny 520 taona lasa no nanomboka ny fampandrosoana ho an'ny commune ambanivohitra Ambatomirahavavy. Ny isatra izany tao anatin'ny 10 taona farany vokatry ny zava-nisy teto amin'ny firenena. Ny katso avokoa mantsy ireo famatsim-bola ho an'ny Madagasikara ka niatony araka tamin'izany ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa sy ny tetikasa hafa. Aiza ho aiza izany no hiafarany raha izao zava-misy eto amintsika izao. Ho aiza Ambatomirahavavy raha tsy mifoha amin'ny torimasony ny mponina izay tokony ho tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana ny tanànany.